mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamanaba-tsika ravaka manana rahatry talata fa 2 ny volana May ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny boky ny mpitsara toko fahatelo andininy fafito ka hatramin'ny fa 120. Tsara toko fahatelo andininy fafito ka hatramin'ny fa 120. Rakentsika amin'ny ran'ny Jesosy havana izany zara mofinaina ho antsika izany. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanadino an'i Jehovah Andriamaniny ary nanompo ireo Bala sy Asera dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Kosana Risataima mpanjakany Mesopotamia. Izy dia nanompo an'i Kosana Risataima 7 taona ny zanak'Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ary Jehovah nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely izay namonjy azy dia Otiniela zanakalahiny Kenaza zandriny Kaleba ary ny fanahin'i Jehovah no tao aminy. Dia nitsara n'Israely sady nivoaka hiady ary Kosana Risataima mpanjakany Mesopotamia dia natolo Jehovah teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namely an'i Kosana Risataima. Dia nandry ny tany 70 taona ary maty Otiniela zanak Kenaza. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantaran'ny Otiniela izay zanak Kenana nitarihiny fanan'Andriamanitra na nitoerany fanan'Andriamanitra ny tsara ny zanak'Israely nandritry ny 70 taona no zara mofinaina antsika. Otiniela izay mpitsara, mpitondra, mpanapaka ny teo amin'ny zanak'Israely. Betsaka revako malaza izay fampianarana nandritry ny herinandro maromaro niaraka tamin'ny Pentekosta, niaraka tamin'ny herinandron'ny fanamasina nandiniantsika manokana momba ny atao hoe fanamasina. Noho izany dia andeha isika somary androso lalindalina kokoa mikasika ny fampianarana momba ny fanamasina. Mba tsy dia ataontsika hoe dia ilay rononom-panahy mandrakariva, ilay mety ho fampianarana fototra, fa andehantsika hiroso lalindalina kokoa momba ny fanamasina, ny fitantanan'ny fanamasina, ny fitondran'ny fanamasina, ny asan'ny fanamasina, izay jerentsika amin'ny lalindalina kokoa satria ny fanamasina izy dia fanamasina mpitantana, fanamasina mitondra, fanamasina izay azo lazaina hoe miresaka politika mihitsy ara satria tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanamasina no nitondrany Otiniela eto. Izany hoe raha tsorina dia izao ahoana ny fomba fitondran'ny olona manana ny fanamasina tarafina amin'ny bokiny amin'ity tantarany Otiniela ity. Raha mitondra eto dia mitondra amin'ny lafiny ataontsika hoe gouvernement mihitsy, mitondra amin'ny lafiny hoe fitantanana na fandaminana raharaha na fanjakana na firenena na fiarahamonina na mety ho fiangonana koa azy. Dia iresaka olon-dehibe anankiroa tsika, teolojiana lehibe anankiroa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia Ignace de Loyola sy Calvin. Izy roa lahy ireo dia samy azo lazaina hoe kintan'ny fanitsim-pivavahana natao anatin'ny fiangonana katolika romana izay Ignace de Loyola moa fantatsika rehetra fa nanorina ny fikambanana jezuita, ary Calvin kosa izay nitarika ny fanitsim-pivavahana tany Genève. Izy mirahalahy ireo dia ho an'ireo mpandinika dia misy elanelan-taona ihany Ignace sy Calvin. Zokin'ny Calvin ny amin'ny 9 taona no any Ignace de Loyola. Saingy ireo mpandinika ny tantara dia miteny manao hoe mety ny fanojy ihany izy roa lahy ireo, mety ny fanojy ary mety niaraka nanatrika korona fampianarana na conférence mihitsy ara izy roa lahy ireo satria samy nivezivezy tao amin'ny antsoina hoe Collège de France. Collège de France dia naorina tany amin'ny taona 1 amby 300 sy 500 sy arivo
tany hoany marina fa mbola ataora le tanolo Calvin tam'izany sanky ny mpandinika de nanao hoe mifankahita tava ireo ataotsika hoe lehilahy lehibe ny finoana ireo na ireo ataotsika hoe goavamben'ny finoana teo amin'ny tantaran'ny fivavahana kristiana olomben'ny finoana. Raha ohatra ka manompo masotsika ny amin'ny fijeriny Loyola, misy boky nivoaka tany amin'ny taonjato fito ambin'ny folo tany ho any asa 330 angamba izay antsoina hoe Lars Gubernandi izay miresaka momba ny fijeriny Loyola momba ny hoe ny asany hoe manahoana moa ny olona mana fanahy masina rehefa mitondra, manahoana moa ny rehefa mitondra ny fanahy rehefa mitarika ny mpitondra tahaka ny rotiny ela ny fanahy masina satria mazava tsara eto ny tenin'ny mpitsara hoe de nandry ny tany efapolo taona. Ahoana ny mahatonga ny hoe ny olona mana fanahy masina de mahatonga mahatonga tany hoe mandry tsara milamina tsara. Farafahakeliny dia raha iainga amin'ny ohatsika hoe Lars Gubernandi tsika dia misy zavatra efatra na dimy izay azo tsoahana amin'ny fampianaran'ny Loyola. Dia hoy Loyola manao hoe zao aloha ny olona mana ny fanahy masina dia tsy hoe olona tahaka ny fomba fijeriny Machiavel izay hoe tia fahefana mampiasa fahefana amin'ny fanampotehana ny olona na fikambanana na fiangonana na tsy ohatr'izany hoe ao anatin'ity Lars Gubernandi ty aza eo izy Loyola. Ny fahefana tsy natao anapotehana, ny fahefana tsy natao hoe arak'izay mety ho fijery Machiavel efa nisy fotoana andresantsika ny Machiavel, ny fijery Machiavel ny fahefana sy ny gouvernement efa nisy fotoana andresantsika zany. Fa i Loyola de manazava ary azo lazaina hoe fototra mihitsy mbola iainan'ny fikambanana jésuite mandrakitiny anio ny zany fomba fijery zany ao anatin'ny fiainam-pikambanana. Dia zava-dehibe indrindra de zao ny olona mitondra, ny olona manapaka, ny asan'ny fanahy masina ka mahatonga ny olona rehefa ao anatintsika ny fanahy masina araka ty tenen'ity manao hoe de feno ny fanahy masina ary ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny hotiny ela. Rehefa ao anatin'ny olona mpanapaka, ao anatin'ny olona, ao anatin'ny leader ny fanahy masina de zao manjary mitondra fitiavana ao anatin'ny olona zany. Rehefa ny olona zany leader zany ny mpitarika zany rehefa mitariny fanan'Andriamanitra de zao mitondry zany amin'ny fitiavana izy. Marina fa mety ho enjana izy, marina fa mety ataotsika hoe manana fienjanana mety ndraindray mety ataotsika hoe masika mihitsy ve fa izao tsy afa-misaraka mihitsy amin'ny fanahy masina ao anatin'izay leader na ao anatin'izay mpitarika ny fitiavana. Amin'ny alalan'ny fitiavana no hitondrany na hanapahany zay mety ho fikambanana hoetiny na ny rafitra hoetiny. Ny fanahy masina zany dia rehefa mitoetra ao anatintsika de mitondra fitiavana ary amin'ny alalan'ny fitiavana ho sika teo no hitondrana ny raha fampianarany Ignace de Loyola. Fa ny faharoa de zao rehefa ao anatin'ny olona koa io fanahy masina io anatin'ny leader ny fanahy masina dia manafoana ilay ataotsika hoe libido dominandi amin'ny teny latina, libido dominandi zany hoe lay désir de puissance zany hoe rehefa ao anatin'ny olona ao anatin'ny mpitarika ny fanahy masina de zao mandrava ny fitiavam-pahefana, mandrava ny fakamamina fahefana satria mety manimba mazava tsara ny filôzofy hatrany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo de miteny hoe le pouvoir corrompt l'homme zany hoe manimba olona ny fahefana. Ity libido dominandi ity dia mifeny maha olona ka manjary manimba ny olona ny fitiavam-pahefana rehefa mitarika izy na rehefa mitondra izy na fikambanana io na rafitra io na inona fa rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy masina tahak'izay tarian'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny hotiny ela de izao foana ho azy ao anatin'ny olona ny fitiavam-pahefana lay désir de puissance lay fitiavana fahefana na fitiavana ampiasa hery. Fa ny fahatelo i Loyola de zao rehefa ao anatin'ny olona koa ny fanan'Andriamanitra ho an'ny mpitarika rehefa
tahaka ny tiany ela moa zay mpitarika anana ny fanandriamanitra rahantsika eto de hoy azy tereo raha manao rehefa ao anatin'ny olona io fanahy masina io ao anatin'ny leader io fanahy masin'andriamanitra io dia mipetraka ho azy a ilay ataony hoe vinculum unitatis inona le hoe vinculum unitatis lay lien d'unité zany hoe rehefa ohatra ka ao anatin'ny ho an'ny mpitarika mana fanahy masina de zao miazona ny fifandraisana izy tsy ao anatin'ny olona manana ny fanahy masina mihitsy mpitarika mana ny fanahy masina mihitsy ny hoe ampisaraka ampiady ampifanandrina ampirafy tsy ao anatina olona izay tariny fanahy masina tahaka ny tiany ela fa ao anatin'ny mandrakariva ao an-tsainy mandrakariva lay antsony hoe vinculum unitatis zany hoe lay fijerena ny ataontsika koa hoe ny fiombonana ny fifamatorana ny fifandraisana ary ny faefatra hoy inazy teloha ela ihany a raha miresaky tsika zany mampita azy amty raha mijery amin'ny alalan'ny fampianarana iny asa ny tiny ela de ny hoe ny faefatra de zao foana ho azy ao anatin'ny olona koa ny rehefa mitarika izy a lay atao hoe ambition personnelle zany hoe indrandray zany a misy zavatra zay rehefa ny olony leader mantsy a de indrandray mieritreritra manao hoe mitondra amin'ny alalan'ny nofinofiny samyrery ny heviny samyrery ny faniriny samyrery no heveriny ho mety sy heveriny ho marina sy heveriny ho tsara fa ny olona zay rehefa manana ny fanan'andriamanitra mipitarika manana ny fanan'andriamanitra tahaka ny rotiny elaka mitondra fedanana mitondra fandripahalemana mitondra fifandraisana ao anatin'ny fikambanana hoentiny na ny fiangonana hoentiny na ny institution ny rafitra hoentiny de zao tsy maintsy olona zay mahay miaino izy mahay mandefitra izy mahay manafona tena abnégation ola zay na miteny frantsay azy mahay mandefitra manafona tena tsy mieritreritra ny tena ho misy mihitsy ara ndraindray ny fijeriny tena fa mahay miaino ary dia mazava araka zany fa ity ataontsika hoe boky be moa lay larsa gubernandi ity fa Cyprien ihany no fampitirana ihany nentina tamintsika teo manao hoe efa ela ngeny sora efa ela ngeny olombelona efa 500 taona efa 100 taona ny olombelona zay noho ny resaka manao hoe ny olona tariny fanan'andriamanitra tahaka androtiny ela rehefa ao anatin'ny leader ny fanan'andriamanitra de zao tonga am'ty teniny mpitsary ty mandresy ao anatin'ny sarotra izy satria miaraka amin'andriamanitra izy mandresy izy ary mitondra fiadanana fa raha ohatra ka mijery kosytsika indray amin'ny fampianarany Calvin hoe manahoana moa ny fanahy masina rehefa ao anatin'ny mpitarika manahoana ny fanahy masina rehefa mitondra tsika manahoana ny fanahy masina rehefa itsika ao anatina fikambanana ka isika no mitondra azy isika no mitarika dia Calvin somary Calvin moa tahaka an'ireo teolojianina niara-tarika taminy dia fantatsika fa mpandinika sy mpamakafaka teolojianina isany ataontsika hoe namirana tamin'ny fotoanandro Calvin dia manazava melony anazavany momba ny fanahy masina ao anatin'ny boky zay ngeza be ataontsika hoe institution de la religion chrétienne any amin'ny tome faefatra ka mbizaina fadimy iresahany momba ny fanahy masina ary azo lazaina hoe isan'ny lava mihitsy ny fampianarany Calvin momba ny fanahy masina misy any aloha boky efa somary mavomavo ohatran'ny manompo mena zay izy mamitiny an'ireo boky lehibe ny io boky isoratra lehibe momba ny vahana kristianina io zay raha ohatra ka somary tsy ahavaky azy rehetra dia afaka mijery an'io famitina io iny amin'ny librairie maro eto Madagasikara moa tsisy fa azonao vidiana en ligne lay boky tsy manahirana akory de Calvin rehefa miresaka momba ny fanahy masina dia tsy mampisaraka mihitsy ny fanahy masina amin'ny kristôlôjia tsy azonao Calvin ny fanahy masina raha tsy azonao tsara no antsoina hoe kristôlôjia zany hoe ny momba ny Jesosy tsara manamarika raha miresaka hoe momba ny Jesosy aloha tsika merono resahantsika ny fanahy masina araka ny Calvin sy ny fomba fitarihany iny fomba fitondrany ny asany ho tsika hoe somary andelandalina kely sika
fa tsy de hijery reo fomba fijery be deaibe mampianatra momba fanamasina ribarta be deaibe fa andeha hijanona vitsivitsy amin'ny fampianarana sika mba hitombo kokoa ka mba mifahafantarana any dia Calvin dia tsara ny manamarika fa rehefa miresaka hoe momba ny Jesoa dia misy itoviny be deaibe amin'ny Lutera matoa moa ny avaka Calvin sy Lutera de nisy zavatra mihitsy zany nahasamihafa azy reo lahy mazava ho azy ary ny mahasamihafa azy a tsy de tena eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fitondram-piangonana ihany akory tsy eo amin'ny lafiny fitondram-piangonana ihany zany a na raha hoe gouvernement ny eglizy na lay rafitry ilay fiangonana fa tena eo amin'ny lafiny teolojia mihitsy ary betsaka ny tovinizm rahalahy mazava ho azy betsaka ny zavatra niraisiny Calvin tamin'ny Lutera fa betsaka kosa ny zavatra zay noetiny Calvin taty aoriana satria Lutera zoky ara-taona teo amin'ny fanitsim-pivavahana Lutera mpamakilay fa rehefa ateoina kosa Calvin dia nitondra fanazavana be deaibe ary raha tsoratra de toy ny tsy vita toy ny zavatra tsy vitan'ny Lutera tsara fa nitohizan'ny Calvin zay mahatokany hoe Lutera tsy tena nanoratra boky ngeza be tahaka ny Calvin akory momba ny fotom-pinoana fa nanoratra ny katekisma sy ny takizany izy de misy ireo toriteny isan-karazana atao Martin Luther fa i Calvin kosa nahavita nandrafitra mihitsy ny fotom-pinoana zay le resahantsika teo hoe l'institution de la religion chrétienne zany hoe nisy boky matevina de matevina mihitsy a tena miresaka ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana zany hoe toy ny tohizan'ny Calvin sady ny faranany lay asany Martin Luther ka eo amin'ny fomba fijery momba ny kristolojia io dia misy tsy hitoviny izy roa lahy manokana misy ataontsika hoe tsy hitoviny zay anako aty amin'ny na iako aty amin'ny fomba fijery ny fanazavana momba ny fanamasina misy a lay ataon'ny mahasamihafa azy dia misy lay ataonay mpampianatra teolojia fantatry ny mpitandrina rehetra moa zany zay nanao teolojia de mahafantatra nantsona hoe extra calvinisticum extra calvinisticum zay samihafa am'ilay antsona hoe intra luteranum samihafa izy ireo ino atao hoe extra calvinisticum sy ny intra luteranum io zany dia misy boky kely zay koa manazava an'io na article nosoratan'ny André Gounel zay saika fantatry ny protestante ny teolojiana rehetra nanoatra boky be deaibe André Gounel dia mahasamihafa azy de zao momba ny Jesoa anare zany hoe raha ohatra ka miresaky tsika momba ny ataontsika hoe fomba fijeriny ohatratsika hoe fomba fijeriny Lutera ohatra lay intra luteranum de zao hoe momba n'Andriamanitra sy Jesoa zany kristolojia zany resahantsika eto amin'ny fomba fijery mahazatra andavanandro kristianina de zao manao hoe mazava ho azy Jesoa dia zanak'Andriamanitra ary zay any ampianarina atsika zay ny lazain'ny baiboly zay ny lazain'ny filazantsara dia tonga de ty ambony tany Jesoa namonjy atsika noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia raha ohatra ka raha raisitsika ohatra hoe raha ohatra raisitsika amin'ny fanazavana André Gounel raha teo raha ohatra ka raisitsika hoe misotro kafe sy ronono ianao eo ambony latabatra misy kafe de misy ronono dia raha ohatra ka tia ny kafe io ny ronono azonao sotroina mitokana ny kafe azonao sotroina mitokana ny ronono fa rehefa araraka ao anatin'ny ronono ny kafe na araraka ao anaty kafe ny ronono de mahazo ronono ny kafe ianao na mahazo kafe au lait dia rehefa miraraka ao le kafe sy ronono de tsy azonao sarahana intsony rehefa atambatra ao zany le kafe sy ronono de tsy azonao atao intsony misotro hoe andeha hisotro kafe fotsiny andeha hisotro ronono fotsiny a rehefa ao anatin'le kafe au lait fa avy hatrany dia tonga dia misotro le kafe sy ronono anao sasarytak'izay a no lay ataontsika hoe momba ny Jesosy Andriamanitra amin'ny fampianaran'ny Luther amin'ny antsoina hoe intra luteranum de zao manao hoe rehefa mandray an'i Jesoa anao de mandray an'Andriamanitra rehefa mino an'Andriamanitra ianao de mino an' Jesoa Jesosy Andriamanitra de tsy azo sarahana intsony amin'ny fotoana andraisanao an' Jesoa de mino an'Andriamanitra ianao araka ny tenin'ny Jesoa manao hoe tsy afaka manatona ny indray raha tsy amin'ny alalako zany hoe rehefa mino an'Andriamanitra ianao dia mino Andriamanitra ray ianao zany de mino an' Jesoa ary rehefa mandray an' Jesoa anao de mino an'Andriamanitra izay fifamatorana zay tsy azonao sarahana intsony hoe
Andriamanitra sy Jesosy zavatra tsy azo sarahany zany zay le tahaka an'ilay kafe sy ronono teo zay le fampianarany Lutera amin'ny antsoina hoe intraluteranum zany hoe rehefa naniraka an' Jesosy hoety ambonin'ny tany Andriamanitra dia lay zanak'Andriamanitra tany an-danitra de nitafiny feno tonga feno tao amin'ilay Jesosy tany Nazareta ary dia io Jesosy tany Nazareta io rehefa mino an'io anao mino an'io isika sady mazava ho azy dia mino an'Andriamanitra raha ife zay le antsoina hoe intraluteranum fa amin'ny Calvin kosa de tsy de misy mahasamy hafa azy zay le antsoina hoe extra calvinisticum indray de ny hoe tsy de zay loatra ho Calvin zay ihany amin'ny Calvin moa zany de ny hoe Jesosy zanak'Andriamanitra feno Jesosy dia ny rahan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra feno nateraka fatsy natao araky ny fanekem-pinoana hitantsika manomboka any amin'ny Nicée Constantinople namakivaky any Chalcédoine hitantsika amin'ny fanekem-pinoana faharoa lehibe iny moa zany dia fa izao Calvin raha ohatra ka tahaka ny hoe mandeha wagon ianao ohatra hoe asa re zany ohatra hoe na ataovy hoe na ao anaty efitrano anankiray fotsiny ianao dia na ao anatina wagon-na ataovy hoe wagon-na TGV ianao ohatra dia anatina wagon-na TGV de misy hoe wagon numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 fa izao samy manana ny efitrano wagon numéro 3 hafa wagon numéro 4 hafa fa rehefa anaty numéro 3 ianao de tsy ao anaty numéro 4 saingy zao afaka miampita ianao dia hoy ka am'ilay hoe extra calvinisticum de zao manao hoe Andriamanitra sy Jesosy dia tsy hoe anankiray ihany tahaka an'ilay kafe sy ronono teo fa izao zavatra mitambatra fa tsy afaka misaraka zavatra samy manana maha izy azy tsy afaka mitambatra izy fa iray ihany nefa izy satria ao anatiny iny TGV iny na iny train lehibe iny fa tsy afaka misaraka izy zavatra toy ny collé toy ny miraikitra tsy afaka misaraka izy saingy zao rehefa ao anatin'ny faharoa anao de tsy ao anatin'ny fahatelo zany hoe amin'ny kristolojiany Calvin dia izay le antsoina hoe extra calvinisticum mety ho sarotratra kely amin'ny sarababem-bahoaka kristiana ihany fa tsara ihany ahafantaranao azy satria tiana tereo de misy mahasamy hafa azy ihany dia mazava ho azy amin'ny Calvin zay mahatonga Calvin miteny manao hoe maty tao amin'ny hazo fijaliana de tsy Andriamanitra raitsy akory fa Jesosy no maty tao amin'ny hazo fijaliana ny zanak'Andriamanitra maty tao amin'ny hazo fijaliana fa tsy Andriamanitra tsy akory ary zay mahatonga ny Calvin zay mahatonga ny Calvin manao hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mahatonga nylay ny hoe amin'ny Calvin dia manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy manome toerana ataontsika hoe an'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Calvin tsy de manao loatra ny hoe manao hoe mivavaka amin'ny Jesosy mivantana tsy de zay loatra amin'ny Calvin tsy hoe mandiso akory izy raha io moa zay ny resaka finoana fa mivavaka amin'Andriamanitra ray Calvin amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo zany hoe satria Jesosy lay mpanalalana ho Calvin no zany dia amin'ny alalan'i Jesosy fitininy somary fitiniko ilay satria boky be ngeza be ny manazava ny extra calvinisticum sy ny intraluteranum fa zay fa itsika moa matetika ohatra hoe itsika masaky ny fifohazam-panahy zay nipoitra tanatin'ny tany ohatra hoe tany tao anatin'ny fiangonana loterana de matetika tena tezaina tamin'izay tsika hoe mivavaka tonga de mitodika amin'ny Jesosy zay tsy diso mihitsy tena zay mihitsy noho izy mitodika amin'ny Jesosy hoe Jesosy tahio aho Jesosy amin'rao fo aho satria izay lay intraluteranum hoe rehefa mitodika amin'ny Jesosy no de mitodika amin'Andriamanitra rehefa mitodika amin'Andriamanitra de mitodika amin'ny Jesosy fa amin'ny extra calvinisticum satria tsika ataontsika hoe somary nisy fotoana na tsy de tena masaka tsara ny fampianarana réformé dia ndraindray rehefa mivavaka amin'Andriamanitra de manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy io zany fitezana fotsiny io tsy de misy hoe inona diso na inona ny marina tsy zay loatra satria ny finoana ny tena mitondra azy ny finoana ao anatinao fa tsy ny fampianarana tsy akory fa tsara fotsiny ny afantaranao azy satria mianatra sika
tsara ny afantaranao hoe inona lay fahasamihafana satria mianatra ianao mba hahafahanao miatrika reto karazam-pampianaran-diso zay mameno n'izao tontolo zao, karazam-pampianaran-diso zay mampiozogozona amin'ny finoana tsy maintsy ahafantaranao ny finoanao ka iteny iny anao tahaka ny Paoly manao hoe fantatro zay inoko dia io lafin-javatra io zany rehefa jerena de zao ny akony, rehefa jerena de zao ny akony amin'ny fampianarana raha hijanontsika amin'ny fampianarana calviniste dia amin'ny fampianarana réformé zany dia mazava be hoe Calvin manao hoe izay kristôlôjia ny Calvin zay momba ny Jesosy zay dia miteraka fomba fijery tahaka zao momba ny fanamasina. Izy manao hoe Andriamanitra ray zany dia tsy izy tsy akory fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra ray ianao dia aza tonoina mihitsy fa fiandohany zao rehetra zao izy, loharano zao rehetra zao izy, nipoirany zao rehetra zao izy, nampisy zao rehetra zao izy, zay Andriamanitra ray zay, mazava zay. Fa rehefa mitodika amin'ny Jesosy kosa ianao dia zao aza tonoina mihitsy mpamonjy izy, mpamela heloka izy, fahendreny izy, mpanolo-tsainy izy no mitondra famonjena ho atsika. Ary lay fanamasina kosa de zao tsy inona tsikory fa io lay Andriamanitra mitoetra amintsika mazava ho azy, lay mitondra fiavaozana, izy lay mitondra fahombiazana, efficacité mihitsy amin'ny fiainantsika lay fanamasina. No zany ary de zao Calvin raha ohatra ka miainga avy amin'ireo satria lay extra calviniste koa de manazava rehefa alalinina de manao hoe zao no izy io fanamasina io Calvin de zao miseho amin'ny asa telo ary ny asany de zao misy le antsoina hoe gouvernement universel, zany hoe amin'ny alalan'ny fanamasina no mbola hitondran'Andriamanitra izao rehetra zao. Aza mieritreritra ianao zany izy manao hoe ny univers na ny hena na ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao dia misy ho azy na misy amin'ny alalan'ny fanamasina no hitondran'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany sy ny any amin'ny habakabaka rehetra any. Zay le gouvernement universel, zany hoe io fanamasina io mbola mampisy ny lamina, mampisy ny ordre, mampisy ny amin'ny alalan'io ny hitondran'Andriamanitra zao rehetra. Aza mieritreritra hoe ny fanamasina dia ao anatin'ny olona ihany, fa ny fanamasina amin'ny alalan'ny fanamasina, tsy hoe le fanamasina akory mitoetra ao anatin'ny vongatany na mitoetra ao anatin'ny globe terrestre, fa amin'ny alalan'ny fanamasina no hitondran'Andriamanitra izao rehetra araka ny tenin'ny boky Genesis manao hoe ary ny fanamasina nambomba tambonin'ny lalina. No zany dia miresaka ny gouvernement universel Calvin hoe io fanamasin'Andriamanitra io hitondran'Andriamanitra ao rehetra zao. Fa ny faharoa de zao ny fanamasina koa dia mitondra ny fiainan'ny tsirairay. Ny fanamasina koa dia mitondra ny fiainan'ny tsirairay sy ny fiainan'ny olombelona. Ny fiainan'ny tsirairay sy ny fiainan'ny olombelona io fanamasina io no mitondra azy. Zay mahatonga ny hoe io fanamasina io no mbola aza tonoina Calvin fa matoa ny olona manana créativité, matoa ny olona manana mahay manao zavatra, manohy ny asa-pahariana nataon'Andriamanitra de zao mbola asan'ny fanamasina zany. Ny devoly Calvin tsy manao créativité mihitsy fa ny devoly de mandrava. No zany na ahoana de zao na tsy mpivavaka ary izy Calvin de zao misy asan'ny fanamasina foana any anatin'ny olombelona, na olombelona izy na olombelona rehefa manana ataontsika hoe vertu izy, rehefa manana ataontsika hoe fieritreretana zavatra tsara izy de zao avy amin'ny fanamasina zay. Io le teneniny hoe providence générale na spéciale, zany hoe famindrampon'Andriamanitra zany ho Calvin, satria Andriamanitra mamindra fo de zao mbola mitantana zao tontolo zao ao anatin'ny asany Andriamanitra. Marina fa hoe tsy mitondra ny famonjena ho an'ny olona mazava ho azy, tsy mitondra ny famonjena ho an'ny olona ny hoe ny vertu na mety ho fahaizana zay anana, mety ho mahay manjaitra izy, mety ho mahay mihiry izy de avy amin'Andriamanitra reny izy, asan'ny fanamasina reny, fa reny tsy mitondra ny olona ho amin'ny famonjena tsy akory, fa reny le teneny hoe providence fotsiny reny. Fa ny fahatelo Calvin de ny fahatelo de zao miainga avy amin'ilay Romanina toko 8:5-7 izy de nanazava manao hoe
ny fanamasina ozy ny tena zava-dehibe de zao lay manamasina ny mpino. Ny asa fahatelo ny fanamasina ozy de le izy mitoetra ao anatin'ny mpino ka miteraka ny fiangonana. Io ny mahatonga ny Calvin miresaka ny antsoina hoe prédestination. Raha ohatra ka tsy mahazo tsara ny asan'ny fanamasina ianao amin'ny fampianaran'ny Calvin de tsy mahazo tsara ny dikan'ilay antsoina hoe prédestination amin'ny Calvin, satria eo no nazavan'ny Calvin ny mahasamihafa ny hoe providence sy prédestination. Lay providence amin'ny Calvin de zao tsy inona zay akory fa lay famindrampon'Andriamanitra, lay fitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, lay asan'ny tanany ka nametrahany fanahiny hitarika an'izao, andamina an'izao tontolo zao, ary andamina na de ny fiainany tsy mpino aza dia ka mahatonga zao tontolo ty ho azo iainana, azo mbola misy ihany ny fandriampalemana, mbola maniry ihany ny hazo, mbola vokatra ihany, sisa de zao tena asan'Andriamanitra reny Calvin. Zay le providence. Izay providence zay de zao tena mbola asan'ny fanamasina ny Calvin. Fa ny fahatelo kosa lay sanctification, lay fanamasinan'Andriamanitra ny fiangonana sy ny mpino, dia iny manokana ho Calvin. Iny de tsy inona tsy akory fa asan'ny fanamasina manokana iny. Iny lay mahatonga ny olona ho voavonjy. Ity fahatelo ty, iny le prédestination zany, ity no mitondra, ity asan'ny fanamasina fahatelo ity no mitondra ny olona ho amin'ny famonjena ao amin'ny Kristy. Lay providence asan'ny fanamasina iny dia famindrampon'Andriamanitra hoe mamposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy Andriamanitra. Iny lay famindrampon'Andriamanitra. Fa ilay fahatelo amin'ny asan'ny fanamasina, Romanina 4:20 tsika teo le hoe lay asan'ny fanamasina ao anatin'ny fiangonana dia io no mitondra tsika ho amin'ny famelan-keloka, io no mitondra tsika mahatonga tsika voavonjy, io mahatonga tsika ao amin'Andriamanitra. Any amin'ny fotoana io io Calvin dia mitovy amin'ny fijery amin'ilay teolojianina rahin'ny fiangonana anankiray antsoina hoe Cyprien. Cyprien de niteny ray makina na hoe extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus, ain'ny teolojianina rehetra io, hoe hors de l'église point de salut. Zany hoe rehefa tsy ao anatin'ny fiangonana anao de zao tsy misy famonjena intsony. Calvin tena sarotiny am'izay mihitsy. Calvin tena sarotiny nahoana kosa de zao ao anatin'ny fiangonana no andraisanao ny famelan-keloka, fahefana ny men'Andriamanitra. Ny fiangonana, ny famelan-keloka, hanonona famelan-keloka, hitondra ny famonjena. Ndray ohatran'ny somary mianky za nge tsy mila fiangonana, za nge miango mijanona ao an-trano ao de tsy zay ho Calvin, raha fampianarana calviniste manokana. De zao Calvin de mbola mirazotra mihitsy amin'ny fampianarana Cyprien hoe extra ecclesiam nulla salus, zany hoe rehefa tsy ao anaty fiangonana anao de zao tsy ao anatin'ilay ataontsika hoe lalana makany amin'ny famonjena, satria Calvin misisika mihitsy amin'ny antsoina hoe prédestination. Zay mahatonga ny hoe manatoerana lehibe mihitsy amin'ny Calvin ny antsoina hoe église, ny antsoina hoe fiangonana. Raha ohatra ka hoe asan'ny fanahy masina ny fiangonana dia arak'izany dia zava-dehibe zany anjara toeran'ny fanahy masina. Manahoana ary zany rehefa mitondra azy zany le fanahy masina. Raha mitondra azy zany le fanahy masina de zao mazava tsara ny tenin'ny Calvin ny hoe ny fampianarana ny fanahy masina rehefa mitondra, rehefa mitarika ny mpitondra, rehefa mitarika ny mpino de zao mitondra ny mpino ho ao amin'i Jesosy izy. Ny fanahy masina dia mitondra ny mpino ho ao amin'i Jesosy voalohany indrindra aloha. Zany io fanahy masina io rehefa miasa amintsika ka mpitarika kristiana de zao mitaona ny olona handray ny famonjena nataon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa mitaona handray ny famonjena nataon'i Kristy izy de manjary manefy olona hanana fitiavana, manefy olona hanana fahafoizana, manefy olona hanaja ny marina, hanefy olona hanaja aina. Ary dia rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy masina, ao anatin'izay mpitarika ny fanahy masina de zao hitandrina ny asan'Andriamanitra izy, hanaja ny voarin'Andriamanitra izy, hanaja ny asan'Andriamanitra izy, hanaja ny maha olona izy. Tamin'ny mamarana ary havako, tamin'ny sabotsy alina, tamin'ny sabotsy alina dia fanaoko ny mandeha tongotra amin'ny hariva, mandeha tongotra amin'ny hariva
amin'ny enina sasany ohatra zany. Dia rehefa natatokantrano tamin'ny enina sasany teo dia nidina avy eto Ambatonakanga aza avy aty Marivolanitra manao lamasy satria mila an'izany ny vatana. De nandalo amin'ny Antaninarenina iny a de nidina niny mazava be moa zany mbola menina sasany mbola be olona dia nandeha nidina niny anoloanan'ny sopo fitiavana de nandalo an'iny Fasandrainiaro de nidina ty Tsiarlalàna de nahazo amin'ny petite vitesse. Eo amin'ny fito latsaka amin'ny fito pile eo mandalo eo amin'ny petite vitesse eo amin'ny petite vitesse tanjo mahita olona zay nitsirara nitsondrono ny olona niantsy eo amin'ny kibony eo sanatria miaratsiny dia misy ambulance eo zany misy ambulance mandray azy de mibata azy ambulancier moa zany mibata azy eo dia plaque rouge ilay ambulance tsisy olona mitangorona fa angamba olona vitsy kely ihany eo amin'ilay tena petite vitesse misy an'le ohatran'ny tetezana ambony loha iny ambony loha ambony arabe iny zany eo misy tovolahy zay nitsondromo ny olona niantsy ny kibony de mibobarà tsy mantsiary tena ntsony dia lay mpiasan'ny ambulance amin'ny 7:00 dia eo zany tsy misy olona ny olona be deabe ary any anareo tsisy mijery fa eo fotsiny de ahoana io de nisy nanindronantsy teo fotsiny de nindronantsy de zay de lasa le olona de fa ahoana de santatra ozy le ambulance fa de vazaha niantso anay vazaha etsy ambony etsy asa nisy vazaha teo amin'ny hotely teo angambany nateo amin'ilay hôtely Lacoste teo sa inona de nahita de niantso azy de tonga eto zay ozy izy fa angamba 10 minitra aloha nandalovako no nitsondromin'ny olona niantsy de tsisy manatona moa zany ny olona tsisy manatona hoe ahoana satria tsy teo mety na mety sanatria mahafantatra koa ngamba re olona manodididina ve sa ahoana fa lasa nieritreritra anao manao hoe raha any ampitan-dranomasina misy olona voatsindronantso ohatrany sanatria ny vava de maheno daholo zao tontolo zao na fahita lavitra na gazety fa zao ohatrany lasa netrana hoe mangoro tapoka ianao hoe ahoana moa zany olona tsondromin'ny olona niantsy amin'ny andro amin'ny 7:00 dia tsisy mijery fa vazaha indray ny miantso lasa nieritreritra hoe fa ahoana moa zany ny fiainana miavako malala raha tarihin'ny fanamasina isika de tokony mandeha ho azy ao anatintsika ao anatin'ilay fiarahamonina ny fanajana aina fa eto Madagasikara dia tsapantsika tsy fandriampahalemana zay ohatran'ny tsapa ho ohatran'ny tsy misy fanajana aina tsy fanajana zay mahatonga andreny hoe famolanana ohatran'ny lasa mila miezaka isika mivavaka mangataka ny asan'ny fanamasina mba hipetraka lay fampianarany Calvin lay fampianarana hoe zava-dehibe ty fanamasina ty miasa ao anatin'ny mpino miasa ao anatin'ny kristianina mahatonga ny kristiana hanaja mahatonga ny fiarahamonina hanaja aina hanaja mamboninahitra hanaja ny zava-boarin'Andriamanitra mivavaka tsika ry havako tompo ao misotranao zay noho ny amin'ny teninao zay novakinay momba ny otiniela sy ny asan'ny fanahinao masina vavaka aminao zay tompo fa tsy mahay manao na inona raha misaraka aminao Jesosy dia masino zay aoka anjaka ty anatinay ny asan'ny fanahinao masina hitoetra betsaka ty anatinay hiavao zanay amin'ny fahazavahan-tsaina amin'ny fahendrena aizanay mitondra tena tsara araka ny filazantsaranao efa nandray ny famelan-keloka natolotra atao amin'ny azy fijaliany zay Jesosy ary efa nandray ny fanahinao masina dia ataovy mahery aty anatinay ny fanahinao masina hijoroanay vavolombelona amin'ny fahatsaram-piainana ka hanananay fitiavana hanananay faharetana hitondranay asa tsara sy asa soa amin'ny mpiarabelona aminay fantatrao Jesosy ny fahasarotam-piainana lovanay fantatrao ny fahasairana miseho amin'ny endrika maro samihafa miandry anay mpino ianao hijoro vavolombelona dia ampahirezo zahay amin'ny herin'ny fanahinao masina handeha amin'ny fitiavana amin'ny fahamarinana amin'ny fahalemem-panahy saotra tompony amin'izao herinandro vaovao manomboka izao amasino zahay fa tananao tongotrao ary fitaovana eo am-pelantananao mitondra fiadanana sy fandriampahalemana fifaliana sy fahombiazana
manjaka diabonay Jesoa amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary omeo faharetiny izay vavolombelona mahatoky amin'ny asa tsara amin'ny anaranao Jesoa. Amen.